dia mbola faly miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana foy izao izay amantarantsika mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ary entsika mandiny tena manoloana ny teo zavatra sarotra izay atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka Jehovandriamanitra ray, toko sy mino izay fa Andriamanitra tsy mba mandao ianao. Andriamanitra manana ny hevitra hiheverana anay, mihevitra ny firenena tsy hatonga loza fa tonga fiadanana, mba hanananay fanantenana ny amin'ny farany. Miantso ny anaranao indray izahay Tompo, ahidino ny fanahinao masina, hanokatra trano ny masom-panahinay tsiraray avy, mba tsisy ho diso anjara hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny madinika indrindra, hatramin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka izay entina, mba tsy hetehitra amin'ny fahendren'ny olona fa entehitra kosa aminao izay Andriamanitra tompony tantara. Atoko sy mino fa ny tenin'izay mentina dia samy misintona lesona amin'izany ny rehetra, na izay milaza ny tenany ho mpivavaka, na izay heverinay fa jentilisa, mba tsisy diso anjara Tompo, fa isaintsaina manoloana ny fanapahan-kevitra izay raisina, tsy entehitra amin'ny sitrapon'olombelona fa naiky kosa ny sitraponao. Mampahirezana ilonao Tompo, mamindrafo ny firenena ity, ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana trano ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Sentona lesontsika mahakasika ilay fifidianana hafahafa tao amin'ny Samuela voalohany izay nahitantsika sombotsombo ny taratry ny fifidianana, samy nanana izay eritreretiny ho apetraka ho mpanjaka araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona tamin'izany vanim-potoana izany natolotra teo daholo ny kandida no eritreretin'ny saina sy ny eritreritra. Ary raha mijeritsika ny Samuela voalohany toko 4:20 ary singanina manokana ny 3 voalohany natolotra. Samuela voalohany toko 4:20 dia ny 9 ka hatramin'ny 10 ary no nitonga ireo izy dia nijery any Eliaby izy ka nanao hoe voaositra Jehova tokoa ity eo anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuela, aza mijery ny tarehany na ny avy nitsanganany, fefa nilafika izy, fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova, fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Ary Jese niantso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehan'i Samuela, fa hoy izy, tsy tiany no fidian'i Jehova. Ary Jese dia nampandalo an'i Sama indray, fa hoy izy, tsy tiany no fidian'i Jehova. Ary ireo telo lahy ireo no tena voatonona teto ary misy antony izay rehetrarehetra izay satria ireo no very ny fahasangany tamin'ireo kandida izay natolotra kanefa nampandalovina ihany. Le fito lahy izay zanak' Jese, fa tsy nisy na dia anankiray ary nambaran'i Jehova hoe mendrika hitantana ny firenena fa kandida natolotra eo. Ary teo no nahitantsika hoe manana an'izay olona tiany apetraka Andriamanitra dia Davida ny filazan'ny soratra masina azy, dia le faralahy, le mena volo sady barimaso ny tsara tarehy, io no voatendry. Ary azo antoka tanteraka mihitsy fa mety niteraka toe-panahy hafahafa na teo anatrehan'ny ray aman-dreniny izy valo amin'ny rahalahy reto, na teo anatrehan'izay olona na hafantatra ny programan'Andriamanitra tiany ho tanterahana. Dia aiza ve dia olona mpiandro indray ary dia olona faralahy ary no fidiana. Fa izay nefa ny sitrapon'Andriamanitra dia nosorana teo anatrehan'ny rahalahiny, fa misy antony manokana, notononona manokana. Ry
ny olona anankaroa anankitelo de Eliaba, i Abinadaba ary Sama, le zoky telo lahy teo anatrehan'izay singantsika eo anatrehan'ireo zany de reo no enterana, reo no eritreretana fa hipetraka ho mpanjaka. Inona nefa ny zavatra mitranga nambaratsika teto, na de nosorana teo anatrehan'ny rahalahy, nampahafantarina ny rahalahy sy Jese, nampahafantarina ny Samuela sy olona tonga teo hoe Davida no voahositra Jehova, tsy mbola nandray ny fahefana hanjaka Davida fa mbola i Saoly no teo. Kanefa Andriamanitra te hanapirofo ho amin'ny vahoaka hoe tena le safidin'i Jehova zay tsy araky ny eritreretin'ny olona de ho ampahafantarina amin'ny vahoaka mba handresy lahatra tanteraka amin'ny vahoaka hoe Andriamanitra rehefa mifidy olona de araky ny tokony ho izy, tsy araky izay eritreretin'ny olona. Somary dinganigantsika ny tantara fa tsy tonga de nandray ny fahefana mampanjaka azy i Davida, ary na de Davida ary ozy sika hoe mety tsy nieritreritra mihitsy teo anatrehan'izany hoe zavy no hitantana ny zanak'Israely, fa satria Jehova no niteny hoe hosorana izy de nekeny fotsiny tany, fa tsy tonga izy de niady hoe ataty ny fahefana ary Saoly, fa de zao nanaiky ny fandaminan'Andriamanitra izy, tsy teo ny eo de tonga de nandray ny fahefana, tsy teo ny eo de efa tonga de lasa mpanjaka izy, fa nasehon'Andriamanitra fa misy zavatsarotra andalova ny firenen'ny Israely eto, ary eo niditra an-tsehatra Davida mba ho hitan'ny olona hoe manahoana ty baribarimaso ty, manahoana ty menavolo ty, manahoana ty faralahy tsara tare ty, manoloana ny toe-javatra sarotra atrehana. De raisitsika ary izy moa tsy mahafantatra ny tantara tao aorianan'izay fa misy ny fahavalo izay tena mitady andringana mihitsy ny firenen'ny Israely, de ny tantarany Davida sy Goliata zay tsy misy, zay tsy mahalala, tsy mbola mpanjaka nefa Davida teto. Inona ny zavatra mitranga? Toko 7:10 amin'ny Samuela voalohany no raisitsika. Ary ny Filistina ozy namory ny miaramilany, iady ka tavavory tao Soko any Jody izy, ary ny toby teo anelanelan'ny Soko sy Azeka de tao Efesa-damima, ary Saoly sy ny lehilahy amin'ny Israely de tafavory de nitoby teo amin'ny loha Saela, ary nilahatra iady amin'ny Filistina, ary ny Filistina de teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny loha Sa teo anelanelany. Ady fa azontsika raisina fa sanakeny teo zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao hoe misy antoko fahavalo tady ampiravoravo tanana ny zanak'Israely, andringana ny zanak'Israely eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Ny anankiray ozy ny Filistina teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, ary ny Israely kosa teo ampita teo amin'ny tendrombohitra iray, mifampitazana teo ary zavatsarotra andalova ny fireneny zany. Kanefa milohan'izay zavatsarotra zay no efa nampahafantarina fa Davida no apetraka ho mpanjaka, fa tsy mbola nandray fahefana mampanjaka azy izy, fa na de voahositra ary izy de zao nitohizany ihany ny asa andavanandro, ny fiandrasany ondry, le faralahy irakiraka, tsy tonga izy de ndray arety eo anatrehan'ny rahalahiny sy ny ray aman-dreniny sy ny olona manodidina, fa nekeny fotsiny zany, fa nanaiky ny asa mandraraha zay nataony izy. Inona nefa ny zavatra mitranga teo anatrehan'izay? Misy lehilahy ray ozy mpiantsiady ny voaka avy teny amin'ny tobin'ny Filistina, Goliata avy any Gata no anarany ozy, 9 kilo sy 200 no halavany, ary nisalotra fiarovan-dovarahany izy, ary ny akanjo fiarovatratra izy, ka nilanjan'ny akanjo ny varahany de 5,000 sekely, ary nanao fiarovan-dranjo varahana tamin'ny tongony izy, ary lefipoy varahana eo an-damosiny, ary ny habehan'ny zarandefiny de tahaka ny voditenin'ny mpaninina, ary ny lelafiny de vy lanjatsekely 900, ary nisy nitondra miampinga lehibe nandeha teo alohany. Zay le fahavalo nitsangany
lehilahy mpiantsy ady goavambe niaikany zanak'Israely ary natrehany zanak'Israely rehetrarehetra. Zany toe-javatra zany, toe-javatra sarotra nampivarahotsa ny Israely, le firenena iray manontolo. Kanefa ao anatin'io firenena iray manontolo io de ao le Davida zay nitenen'i Jehovah hoe io nanjaka amin'ny Israely. Ao koa nefa reto kandida maromaro natolotra kanefa tsy nekeny Jehovah reto fa samy miatrika toe-javatra sarotra. Inona ny zavatra nisy? Ny 15 ka hatramin'ny 120 ary nijanona izy de niantsony miaramilan'ny Israely ka nanao taminy hoe nahoana ianareo no mivoaka ilahatra iady, tsy Filistina va ozy? Ary nareo kosa mpanompony Saoly, mifidiana lehilahy iray areo k'izy hidiny ety amiko, raha tahiny maharesy ahy izy ka mahafaty ahy de ho mpanomponareo izahay, fa raha resiko kosa izy ozy ka matiko de ho mpanomponay ianareo ka hanompo anay. Ary le Filistina, zaho efa miaiky ny miaramilan'ny Israely androany amoy lehilahy ray aho hiady amiko. Ary raha reny Saoly sy ny Israely rehetra zany tenin'ny Filistina zany de nivadi-po izy ka raiky tahotra loatra. Nivarahotsana ny firenen'ny Israely manoloana nyity fahavalo zay tena avavy nampitahotra. Tsy hoe le Filistina ray manontolo zay mijoro hiady fa tena miantsa izy hoe zay mafy aminareo aloha avay, fa raha resiny de ho mpanomponareo ny Filistina. Fa raha resinareo kosa, raha resiko kosanareo de ho mpanomponay ianareo. Tena nirere fatratra mihitsy. Ary matetika ny toe-javatra mitranga de ohatran'izany ny zavatra mampivarahontsana ny firenena manoloana le firenena vahiny izay miditra an-tsehatra mba hampivarahontsana ny rehetrarehetra de ho natrehan'izay. Fa ny zavatra mitranga, Saoly ny mpanjaka tamin'izany vanim-potoana zany, ary teo ny miaramilan'ny Israely rehetra, teo ny vahoakan'ny Israely rehetra, fa rehefa nijery ny Filistina de nivadi-po raiky tahotra ohatra noresy. Ary Davida ozy de zanak'ilay Efratita, ny 12 avy amin'ny Betlehema Joda, atao hoe Jesse, zay nanana zanaka 7 mirahalahy. Ary Jesse de efa zokyolona sy antim-panahy tamin'ny andron'ny Saoly, ary ny zokony 3 lahy tamin'ny zanak' Jesse lasa nanaraka ny Saoly nakany atafika. Ary ny anaran'ny zanany 3 lahy lasa nakany atafika de Eliab, Laimatoa ary Abinadab, Laevo ary Sama ny fahatelony, ary Davida ny faralahy. Ary izy 3 lahy zokiny lasa nanaraka ny Saoly fa Davida kosa nivovoy avy tany amin'ny Saoly iandry miondrindray tany Betlehema. Io na tonga antsika niresaka hoe misy antony ange matoa voatonona manokana, satria rehefa natolotra le kandida de nisinganina manokana ny tononona Eliab, i Abinadab ary Sama teo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Eto amin'ny 7:12 miverina izy satria reo ny zoky, reo le nenteherana, reo ny neverina fa tena akaiky ny mpanjaka, reo ny neverina fa mahavita azy, kanefa de nitaritafika teo anivon'ny zanak'Israely niaraka tamin'ny Saoly nandreny afatra. Fa i Davida kosa tamin'io vanim-potoana io tsy nisy nidirany zany rehetrarehetra zany, fa mbola nitohy niasa mandrarahany tamin'ny fiandrasan'ondry. Mbola zany koa raha idirana lalina hoe iza indray reto ondry andrasany reto, fa misy zava-panahy daholo eo ambadika zay mampiseho fa Davida de nahatoky tamin'ny andraikitra napetraka azy amin'ny fiandrasana ondry, ny fitehirizana reo tsy ho azon'ny fahavalo, tsy ho azon'ny mpangalatra, tsy ho azon'ny ambodia, fa de nitohy tamin'izany. Fa izy 3 lahy reto tena miatrika an'le ady, kanefa ny zavatra hitantsika hoe na i Saoly na ny Israely rehetra manoloana ny toe-javatra sarotra mitranga, mivadi-po sy natahotra teo anatrehan'izay. Ny 15 ary le Filistina ozy nanantona maraitsy hariva ka niseho 70 andro. Zany hoe tabataba, tsy haintsony zany zay zavatra mitranga teo anatrehan'izay tamin'ny vanim-potoana
zay tena nanendrena hoe davida nge nipetraka ho mpanjaka fa nandritra ny 10 andro mitabataba teo nandritra ny 10 andro mivadi-posady raiky tahotra ny firenen'ny Israely manoloana inona ny zavatra hitranga manoloana nyity fahavalo goavambe ity nandritra ny 10 andro zany hoe ray volana sy 10 andro tabataba teo na rehefa tena mandiniky tsika eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany de io nge ny zavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ny fanomanana ny fifidianana mara-pahatonga ny fifidianana io izy ny tsy mikorotatsay mirehetra firenena malagasy manoloana tsy fantatra ntsony izy ty Goliata be mampivarahotsany ity feo natrehan'izay nefa io no anaporofon'Andriamanitra ny toe-javatra mitranga rehetra hoe iza no afaka isedra nyzany zavatsarotra zany satria nangovotra sy natahotra mivatim-po avokoa ny firenena rehetrarehetra nandritra ny 10 andro nitabataba teo Goliata miaraka amindreo Filistina everina fa mana ny fiadinana ary rano fijorony Goliata koa de hoe tena fa raitra tanteraka mihitsy ny fitaovana rehetra hoento mandresy ny zanak'Israely eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany fa lay ny 5 lay Filistina nanatona maraitsy ariva ozy ka ntseo 10 andro tsy hijanona mandritra ny 10 andro eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay ary hoy Jesse tamin'ny Davida zanany ento ty lango eran'ny efa ity sy reto mofo 10 ireto ho an'ny ralahanao ka de atery faingana ho any Atoby ho any amin'ny ralahanao ary ento ho any amin'ny mpife arivony reto fromazy didiny 10 reto de izao tsara ihany ny ralahanao na manahoana ary hitondray zay ahafantarako ny toeny ao nitainitainy Jesse ka Davida sisany teo am-pelatanany miandrondry de nirahana tsy andeha hiady akory fa nirahana kosa hitondra sakafo ho an'izy telo lahy zay le kandida natolotra voalohany ary hitondra fromazy 10 ho an'ny mpise arivo de ampantany manahoana izy ireo any eo anatrehan'izay ady zay irakiraka Davida ary Saolozy sy telo lahy mba amin'ny lehilahy rehetra amin'ny Israely de teo amin'ny loha Saela niady tamin'ny Filistina de mifoha maraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'olona ary naka ny entana izy ka lasa nandeha araka ny nanodidiny Jesse azy ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy ary ny antokony miaramila zay fa ivoaka ilahatra de nanakora hiady tamin'izay fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra hiady ka nifanatrika miaramila antokony olona anankaroa hiady eo kanefa Davida eo anatrehan'izany nirahana mba hitan'izany toe-javatra sarotra hiaina ny zanak'Israely manoloana ny reto fahavalo goavany reto ary Davida ozy namela ny entany teo amin'ny tanany mpiambiny entana de niazakazaka nakeny amin'ny laharany miaramila ary tonga ka nanontany amin'izay toetra ny ralahany ary raha mbola niresaka taminy izy indro tamin'ny niakatra avy teo amin'ny laharany miaramila ny Filistina lay mpiantsiady lehilahy Filistina avy any Gata Goliata no anarany ary niteny takany teo aloha ihany izy ka reny Davida ary ny lehilahy rehetra teo amin'ny Israely raha nahita io lehilahy io izy tena andositra azy fa natahotra indrindra mirahany Davida de gaga hoe ino ty zavatra mitranga de nanontany zay mety ho toetra ny ralahany de nahita nyty Filistina ty niantsy ny zanak'Israely rehan'ny Davida zany ary roy ny lehilahy amin'ny Israely rehefa nanontaniany Davida efa hitanareo va io lehilahy miakatra io iaika ny Israely no ekaranao sy ko zay lehilahy mahafaty io de ataon'ny mpanjaka-panan-karem-behivava ary de omeny vola koa ny zanany vavy vadiny sady tsy ampandoaviketra amin'ny Israely sy ny taranadray ary Davida tamin'ny olona teo anila ahoana sy ahoana ange no atao amin'izany zay lehilahy mahafaty io Filistina io ka mahafatondro maso ny Israely fa zinona moa io Filistina tsy mifory io no iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona ary ny olona namaly hoe zany ka izany natao amin'izay lehilahy mahafaty azy le sinoany Davida tao anatiny
manoloana ny fahavalo zay mitranga izy inona mozy i filistinina tsy mifory io no iaiky ny miaramila an'andriamanitra velona ohatran'ny nampahery an'reto olona reto kanefa nampisaintsaina an'reto olona reto hoe olona mahatoky an'andriamanitra ve nareo izy de zay io fahavalo io de ampivarahontsana anareo ary Eliaba zokony nandre azy ny teny tamin'ny olona ozy de nirehatra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy nahoana ianao no midiny aty ary amin'iza moa no namelanao reny ondry vitsy reny any alefitra fantatro ny avinavinao sy ny faratsian'ny fonao ozy a fa izany ady no idinanao ety ary Davida mo maninona azao ozy mba miteny aho ozy ka nahoana moa ary niala teo aminy ankany amin'ny sasany ko izy ka niteny takany teo ary ny olona namaly azy takany teo ihany ary nondren'ny olona ny teny zay nataony Davida de nambarany tamin'ny Saoly ka de naniraka nakazy izy a ary Davida tamin'ny Saoly aoka tsoketraka amin'le io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistinina io fa io Saoly tamin'ny Davida tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistinina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay le fasahiny Davida olona tsy miaramila olona tsy zatrady kanefa de nanolo tena ary na de ny ralahany ary Eliaba le kandida voalohany hoe tena ianao olona miavinavinao fizahany ady no alehanao aty nakaiza le ondrona sainany tandremanao mandana miverina any fa tsy anjaranao ny aty kanefa de mbola nandeha ihany Davida ary tena nilaza fa hiditra antsihatra amin'ny fiedina amin'ny ty lehilahy goavambe ity de tonga teo amin'ny Saoly na Saoly ara de nitsara azy tsy toanao izy ny andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay miainany inona ny antony zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mandalo toe-javatra sarotra tsy mbola mandray fahefany Davida fa navelan'Andriamanitra hitranga zany rehetrarehetra zany mba hampahafantarina any Saoly mba ahafantarana reto kandidana tolotra lehibe reto Eliaba i Abinadaba i Sama mba ho fantatry ny Israely rehetra ny miaramila rehetra hoe tena ty le nifidin'Andriamanitra le Davida kely mpiandrondry inona ny fipetra raisina satria ny varaotsana tsisy afaka nandray andraikitra na ry Saoly na ny ralahany zay nanaraka ny Saoly na ny miaramila rehetrarehetra tsy sanetsika manoloana ny toe-javatra sarotra nandalova fa Davida rery no andeha miditra teo ary na Saoly ary de niteny tsy ianao zazakely io ve tsy toanao ny andeha hiady amin'ny Filistina io satria mbola zaza ianao fa izy efa mpiady hatr'izay miainany nahavariana nefa nivaly tenin'ny Davida teo anatrehan'izay fa hoy Davida tamin'ny Saoly mpanomponao ny andro ny ondrindrainy ary nisy liona sipera tonga ka nahalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry de nanentsika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambavan'ilay zanak'ondry ary noho ny andramatra izy de nahazomoko tamin'ny somony ary nasiko ka matiko ny liona sy ny bera samy novonoany mpanomponao izy ary io Filistinina tsy mifory io de taka ny anankiray amindreny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona izy ary hoy Davida Jehova zay namonjy ahy tamin'ny tanan'ny liona sy ny bera izy namonjy ahy amin'ny tanan'ny Filistinina io de hoy Saoly tamin'ny Davida mandehana ary ombanao ane Jehova Saoly mbola mpanjaka Davida mbola tsy nandray fahefana kanefa nalahelo izy no ny toe-javatra nisy na n'olo tena tanteraka mihitsy hoe inona moa no atahorana an'io Filistina io fa zinona io no aika miaramila an'Andriamanitra velona de ny tantaray ny zavatra mitranga na ny leona na ny bera efa samy tena mitady andringana ny ondry zay nitandremako azy ary nisy ary ondry lasany fa saingy menjehany ary tsy namelako raha tsy maty ny liona ary novonjeny teo ambavan'izany ozy le zanak'ondry anankiray iza ny sahanao an'izany fa mampiseho le toe-panahy nananany Davida hoe ny zavatra nampendraketana azy
le ondrina ampendreketana azy na de anankiray aza tsy fony ho azony fahavalo ary namonjy azy ny tanàn'andriamanitra nampandresy azy teo anylohan'ny leona sy ny bera ka natonga azy ny teny Jehova zay namonjy a tamin'ny tanan'ny leona sy ny bera ozy izy namonjy a amin'ny tanan'ny Filistina io de resy lahatra Saoly tsy tongatonga ho azy zany rehetrarehetra zany fa Davida zay mpiandrondry efa zatra misehatra fahavalo ny vaokom-pandresy noho ny amin'Andriamanitra izy teo anatrehan'izay ary ny anaran'Andriamanitra no entiny hiady amin'ny fahavalo tsy tongatonga ho azy ozy tsika fa navelan'Andriamanitra hitrany zany mba ho vavolombelona amin'ny Saoly mba ho vavolombelona amin'ny Eliaba amin'ny Abinadaba amin'ny Sama mba ho vavolombelona amin'ireo rahalahin'ny Saoly zay natolotra ho kandida mba ho vavolombelona amin'ny Israely rehetrarehetra na de tsy mbola nandray fahefana ary izy na de tena nandritra ny ray volana mahery ary ny tabataba teo foana ny fahavalo de zao tsy nakivy an'i Davida zany tsy mitady olona izy ndao me olona entiko miaraka amiko fa izy samindrery mandeha hiatrika fahavalo go avy zay nampivarahotana sy nampivady-po ny zanak'Israely ary Saoly ozy nampiakanjo any Davida ny akanjo fiadiny 170 ary nanisy fiarovan-dovarahana tamy lohany sy nampiakanjo azy akanjo fiarovatratra ary Davida nameny sabany tamin'ny akanjo fiadiny de nanandrana nandeha fa tsy mbola nahazatra azy zany ka hoy izy tamin'ny Saoly tsy afa mandeha am'reto aho izy fa tsy mbola nahazatra ary de nesolon'ny Davida zany de nitondra ny tehany teny an-tanany izy sady mifidy vato kilonjo 5 tao amin'ny loha sahandrika ka nataony tao anatin'ny kitapo fitondra ny mpiandry ondry ary zay teny aminy ary ny antsamitadiny koa teny an-tanany nanatona ilay Filistina izy ary ilay Filistina nandrosona nanatona ny Davida sady teo anoloany zay lehilahy mitondra apinga lehibe ary no nijerijery an'i Davida ilay Filistina ka nahita azy de nianjonanjona taminy fa tanora izy sady mena volony tsara tarehy ary ilay Filistina tamin'ny Davida alika nga ozy natony lahy amin'ny atehany ary nanozona ny Davida tamin'ireo andriamanitra ilay Filistina sady nanao tamin'ny Davida vy ety amiko de omeko ny voromanidina sy ny bibidia nofony lahy fa ho kosa Davida tamin'ilay Filistina ianao manantona misabatra sy ny lefiny ary ny lefipoy fa za kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro andriamanitra ny miaramilan'ny Israely zay fa noaikainao aniona ny lolan'i Jehova anao amin'ny tanako ary amely anao ka napaka ny lohanao de omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatin'ny miaramilan'ny Filistina ozy mba ho fantatry ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely ary ho fantatro zao fiangonana rehetra io fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehova fa ny Jehova ny ady ary hanolotra anareo eo an-tananay izy jereo zay lay finoan'i Davida tsy nanatahotra zay heverina fa fitaovana napetraka tamin'ny entiny miady nesolony tery tsy mahazatra ary reny fa le nahazatra azy tany ampiandrasan'ondry le nerova amin'ny ondry tsy ho lasany leona sy ny bera zay fitaovam-piadina nahazatra azy nahazahoany fahendrena fandresena tamin'ny anaran'i Jehova zay no nentiny ary ny manaitra nresaka tsika eo tena miampita ny ranomasina mena ny zanak'Israely hiditra amin'ny fiainam-baovao ny afatra melohan'ny idirana teo nefa Jehova hiado anareo fianareo kosa sangina ary rehefa namaly an'le Filistina any Goliata i Davida na de teo arany vava tonga de mevy nianjonanjo ny Goliata hoe boay kely io vela mena volo miverina ihany le mena volo barimaso tsara tarehy zanga ozy alika no hitondrany la tsy mitady sy tena fa le vali tenin'ny Davida tena mamperitreritra aoko fantatro zao fiangonana rehetra zao izy fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehova fa ny Jehova ny ady raha nytohizana fa ny Israely mangina ary hanolotra anareo no an-tanana izy eto Davida miditra an-tsehatra Jehova no mianteherana ary teo anatrehany niady zay ny fanaovany tamin'ny Goliata azo antoka tanteraka fa tsy nisy feo mivoaka
tamin'reto firenen'ny Israely reto mitaintaina tanteraka manoloana ny ady zay mifanatrehany Davida sy Goliata tsisy santeny voako mpandresy sa tsy natahotra sy nangovotra fa teo anatrehan'izay nefa nahazo lesony reto anarany fotsiny mba firenen'ny Israely anarany fotsiny mba milaza fa manana ny Jehovah ho Andriamanina kanefa de mitady andeha amin'ny herin'ny tenany tsy nanam-pinoana akory ka Davida niditra an-tsehatra na tonga fahangina teo anatrehan'ny zanak'Israely ankolaka mba hatanteraka an'le teny zay nomeny Jehovah ny zanak'Israely hoe Jehovah iado anareo fianareo kosa angina olona efa voatendrin'Andriamanitra ho mpanjaka fa mbola tsy nandray fahefana nampandalovina zavatra sarotra mba ho porofona amin'ny Saoly ho porofona amin'ny Filistina firenena jentilisa mba ho porofona amin'reto kandidana tolotra reto Eliab, Abinada, Sama reo fitondralahy zay rahalahin'ny Saoly mba ho porofona amin'reto miaramila rehetrarehetra reto fa niady tsy ny zanak'Israely niady tsy arak'izay eritreretin'ny olona anao zao mpandreseny fa ny fahanginana tsy mitabataba tsy manohatra tsy maninona fa miandram-pahanginana ny sitrapon'Andriamanitra io nefa le olom-boatendrin'Andriamanitra de ho porofony Jehovah eto amin'ity indray mandeha ity mba ho fantatry ny Israely rehetra hoe manahoana zany olona apetraka Andriamanitra zany tsy matahotra manoloana amin'ny fahavalo satria efa nisy zavatra niaina ny tany ampiandrasan'ondry fa na de ondry ray ary lasa ny lioana tsy namelany satria adidiny zany novonjeny tena mbavany lioana ary mihoatra lavitra noho izany ozy ny zanak'Israely fa izy ty Filistina tsy mivory ty miaika amin'ny miaramila velona n'Andriamanitra no niainga le Filistina ozy nanatona hitsenan'ny Davida nandroso faingany Davida ka niazakazaka eo amin'ny laharany miaramila hitsena le Filistina niatsofoka Davida tao akitapo ny tanany naka vato tao izy ka de nalefa ny tamin'ny atsamitady na vo le Filistina tamin'ny androna letrika tamin'ny androna ny vato de hipotraka miankohaka tamin'ny tany izy toy izany nandresen'ny Davida le Filistina ozy tamin'ny vatona atsamitady fa namely le Filistina izy ka nafaty azy ary tsy nisy sabatra teny an-tanan'i Davida niazakazaka Davida ka nitsangana ozy teo anilan'ilay Filistina nalainy ny sabatra le io ka nitsoahany tamin'ny tranony naminony azy sy nanapahany lohany ary no nihitany Filistina fa maty ilay lehilahy maheriny vaky natositra izy ary ny lehilahy tamin'ny Israely sy ny Joda de nitsangana ka nanakora sy nanenjika ny Filistina hatrany Gay sy ny vavahadin'ny Ekrona ary zay voto tamin'ny Filistina de niapatrapatra teny amin'ny lalina makany Saraima hatrany Gata ka hatrany Ekrona ary ny zanak'Israely niverina avy nanenjika ny Filistina ka namabo ny tobiny ary ny lohan'ilay Filistina de niraisin'ny Davida ka nentiny tary Jerosalema fa mifediny napetrany teo amin'ilay hita pirenena ny fandresena azony Davida izay izy rery no sa fa reto natahotra daholy satria nahoana natoky an'Andriamanitra izy tsy mbola nandray fahefana mampanjaka azy Davida teto fa zay ny sitrapon'Andriamanitra avelany atrikady mba porofona amin'ny zanak'Israely hoe io le olona hosorana amin'ny mpanjaka manany olona tia miapetraka Andriamanitra inona no anjarantsika ekeo hoe io Davida kely io ekeo hoe io Barimarsa ekeo hoe fa tsika tsy afaka maritra izy io fa velao Jehovah no metraka azy fa io ihany no afaka andresiny Goliata io ihany no afaka andresiny firenena jentilisa io ihany nampitapombava ny fireneny Israely mba hatonga ny fireneny Israely hitodika amin'Andriamanitra ka hatonga ny famarinany tenin'Andriamanitra hoe Jehovah iado anareo nareo kosa mangina matoko sy mena fa Andriamanitra nokatra hatrany masom-panahintsika mba fahatsika manatanteraka ny anjara tandrefy atsika inona mivavaka reo olona kristianitsika
raha tena kristianina marina tsy tokony anam-panahiny fa zay fitrangany eo fitrangany fa tanteraony adiditsika de veloandriamanitra ametraka ny davida voatendriny fa io davida apetraka andriamanitra io hitondra fanavotana foana io na izy io na izy tsika tsy afaka maritra izy io fa olona matahotra an'andriamanitra, olona manana fanaitretena, olona efa zatrady, olona tsy maintsy mivoaka mpandresy matoki fa tsy tokony hiteraka tena fisavorotahana ady ahatonga atsika ho mpifahavalo fa ahatonga atsika iray fo iray saina raha tsy ao amin'andriamanitra ireny tsy tonga amin'ny fifankatiavana noho izany antso natao verena amin'andriamanitra ireo olona andriamanitra le mametraka mpanjaka andriamanitra le manaisitra mpanjaka miverena aminy fa fantan'izay masoa atsika voninahitra an'andriamanitra ireny vavakisika sotranao jehovandriamanitra ray ny amin'ny teninao zay tonga zay mampahery anay na de tsy mifanaraka amin'ny sitraponay azy nisoro tao anatin'ny fony malagasy ny felona fandrangitana savorovoro ny fifankahalana tsy misy afa-tsy ny fiverenana aminao tombo nahatonga firaisaposy firaisan-tsaina fa nainao masina hiasa mba hahatonga saina ny olonao rehetra zay miantso ny anaranao mba hay anaiky ny sitraponao mantoko sy mino fa na de ao ary ny tabataba vetsevero ohatrany mare feon'ny goliata zay mieritreritra fa hivoko ampandresy mandrakariva fa manany ny olonao zay fidinao ianao tompo hampitsahatra ny fifandirana rehetra de meo anay ny fanantenana mba tsy hatonga ny andeha ny herin'ny tenanay fa naiky ny sitrapona mandrakariva de misaotra indrindra raiko ny anaran'i jesosy amen novelomantsika amin'ny anaran'i jesosy manonona fahasoavana sy ny fedana ny tompo ho amintsika mandrakariva